eo amin'ny fiaramiasa ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny kosa dia anome fanampiana ara-pitaovana entina hanampiana an'ireo traboina noho ny fandalovan'ny rivo-toza-tsedy zany firenena japonais amin'ny alalany masovoany eto Madagasikara. Fanambarana izay nataon'ny ambasadorin'ny Japon miasa eto Madagasikara tao aorian'ny fiainana tamin'ny premier ministre ny général Jean Ravelonarivo. Anome fanampiana ara-pitaovana mitetina eo amin'ny 300 tapitrisa ariary entina hanampiana ireo niarambony noho ny fandalovany rivo-toza-tsedy zany firenena japonais. Omena mivantana ny BNGRC ny fanampiana izay isana ny fanaparatahana sy fizarana ny fanampiana eny fotony. Io moa ny fantatra tao aorian'ny feonany ambasadorin'ny Japon miasa eto Madagasikara Andriamato Ruie Hosoya sy ny premier ministre ny général Jean Ravelonarivo androany teto amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo. Tanjona tamin'ny feonana ny anamafisana ny fiaramiasa amin'ny firenena rotota. Hatramin'ny taona enim-po sivinjato sy arivo ny fiaramiasa teo amin'ny rotota dia misandrahaka amin'ny sehatra maro ny fiaramiasa. Lalana zany raha tadiditsika tsara dia in'le bypass reny zao ny Japon anisany nanao an'igny raha tsy diso ny fitadito dia tany amin'ny 3,400,000 dollars ny participation zareo zany tamin'ireny fotoana reny. Raha tadiditsika ny any amin'ny faritra atsimo iny dia sarotra ny fahazahoana rano ary ny firenena japonais zany no nanao an'izay hatramin'izay ka hatramin'izao. Nisongadina tamin'ity fiainan'ity ihany koa ny fanasana ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina hanao fitsidiana rapomba ofisialy ny toerana mba hanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny firenena japonais sy Madagasikara.